Andro maneran-tany mihitsy moa zany no amin'ny rahampitso Ankalazaina ny fetin'ny reny dia maro araka ny fanambara teo ny kenikenina samy hafa ho amin'izay fetin'ny reny zay. Ao no manomana sakafo, ao ihany koa no manomana tolotra, misy mihitsy aza moa an'ireo manan-katao ny miezaka miova kely amin'ny andavanandro. Ny zava-dehibe ihany koa nefa dia ny firariantsoa an'ireny renim-pianakaviana ireny. Solontenan'ireo renim-pianakaviana sendra ny mpanao gazety namana ireto mitondra teny firariantsoa ho an'ny renim-pianakaviana reto. Dia miarahaba sahady ny renim-pianakaviana rehetra mahatratra ny fetin'ny reny rahampitso alahady. Mirary soa ho an'ny rehetra manjakariva ihany koa mba azo hery tanjaka fahasalamana ahafahana manao an'izany adidy sy ny andraikitra miandranay tsirairay avy. Izany moa dia manomboka amin'ny vadiny filoham-pirenena, vadiny praiminisitra, ny reny rehetrarehetra, na ny sahira, na ny mpanasa lamba, na ny mpatsaka, ny rehetrarehetra rehefa mety ho reny malagasy dia miarahaba ary mirary soa ho azy ireny ny tenanay amin'izao fankalazana sy fahatrarana ny fetin'ny reny taona 2024 izao. Mirary soa an'ny reny rehetra ho an'ny fetin'ny reny rahampitso dia makasitraka ho an'ny reny rehetra dia tratry ny fety daholo.